Nanatanteraka ny fanambaram-pananana tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay teny ambohidahy ny mpikambana ao amin'ny governemanta. Nitarika izany moa ny praiministra lehibe ny governemanta Andriamatoa Njalama Rajaonarivelo. Taorian'io moa dia nitafa tamin'ny mpanao gazety i Andriamatoa praiministra, nilaza moa izy ny hoe avelao aloha izay hiasam-pahamarinana famiroso amin'ny fanavoazana isika. Nanambara sy nilaza an'izany moa izy taorian'ny fanambaram-pananana izay teny amin'ny HCC ambohidahy niaraka tamin'ny ireo ministra mpikambana eo anivon'ny governemanta ny fanavoazana. Nanome sarkasma moa Andriamatoa praiministra toy ny vitsika hoy izy, ny vitsika moa dia kely fa matondra zavatra lehibe izay moatra ny lanjany. Ny vitsika ihany koa hoy izy rehefa mitondra entana dia manaraka ny mpitaridalana azy, indraindray dia misy mialalalana eny anelanelana eny fa miverina amin'ny mpitarika azy iny rehefa aveo. Toy izany ihany koa izay mpikambana ato anatin'ny governemanta manaraka ny mpitaridalana anay, tsy iza moa izany fa Andriamatoa filohan'ny fanavoazana Mikaela. Ndeha moa arantsika misimisy kokoa ny hafatra izay nambaran'ny praiministra rehefa nitafa tamin'ny mpanao gazety. Ary tsy azo anganana na dia hoe tao maika aritsika dia aloha tsy tara fa tsy maika satria mifandray aman'olona ny ivelantsika raha vao iny fotsiny zao vao nanao suspension zany hoe tsy sanction le Union africaine fa suspension dia nanaraka ny ONU izay moa teny tamin'ny zareo hoe ohatrany tsy dia manaraka loatra n'le fetra iraisam-pirenena nareo tonga dia niteny an'iny satria zay mamirato amin'ny SADC. Zay moa zany atao subsidiarité régionale, tokony SADC zany mandeha mijery aty dia manome ny conclusion dia zay ireo vao maka an'le décision. Dia ny azy moa dia nataony aloha sarotra be ny teny ilay izy fa za fantatro ny antony satria io mouvement na Gen-Z io tsy eto Madagasikara fa fantatsika fa eran-tany ka mety misy fe fitondram-panjakana fa zokonjokony ihany ka matahotra ny hoe miverina ny amin'ny ankoho zavatra misy eto dia aleo aloha tapenana ny dômy aloha sao dia tsika koa ny lasa eo asa mety ho zay angamba raha tsy zany dia tena tsy azoko ianao hoe mbola mandeha fanadihadiana dia tonga dia meloka tsy manaraka ny toetrany lalàna zany dia tenenina amin'ny mazava fa ianareo suspendre anay io nampiantona dia tonga dia nihidy ny robinet aty amin'le olona fa miara-miasa amintsika zany Union européenne, Banque mondiale, CFMI dia fa tsisy rano moa zany dia mbola nidina koa le robinet lasa razony rehetrrehetra rehefa manokatra iny robinet dia mandeha aloha ny rivotra dia mandeha ny fotaka dia zay fa mandeha ny rano dia zay zany ny elana hoe aleo aloha asiana continuité de l'État. Ity zany koa ny zava-misy le fomba fitantanana na hoe pratique de gestion teo aloha tsisy gouvernance bonne gouvernance tsisy transparence mety be kolikoly mihitsy ino no edivana fa rehefa mifanaraka ny État miditra mandray dia mandimby ianao raisinao ho anay banquier zany za moa fa tsy banquier tsony fa voanome dia nametra-pialana zay ary tsara ny teny tokoa fa raha rotiany hoe za atao tsy solotenana orinasa tsy miankina fa solotenam-panjakana nandehanako tao azo hijery minoritaire ny fanjakana atao amin'ny Benia dia jery ahoana fomba fitantanana le Benia mba tsy ho very zany patrimoine État ary mba mamaly ny etaitany zany ataoko ohatrany movareminana be da be na fiteniko na ny resaka fa maro ny tiako rezaina fa izao mbola izy fotoana tsy ho elitsika iresaka momba ny toe-karena zao zany mbola mamarana le politique générale de l'État pour la refondation PGE iny moa dia araky ny lalam-panorenana dia voalazany lalàna zany ataovany déclaration de patrimoine dia natao zay apetrao ny loi de finance initiale satria misy session amin'ny assemblée tapitra tamin'ny 31 octobre dia napetraka izay fa mbola misy travaux de commission anitsina an'le izy mba tsy isin'le hoe lazaina fa nisy rupture ny ordre constitutionnel le zavatra tolony izy dia tsy nisy an'izany teo satria tsy hoe coup d'état militaire fa mouvement populaire iny nampiny manam-panahy nampiny miaramila manam-panahy satria sasany teo dia miady amin'olona tanapolo dia ampiasana fitaovana mahery-vaky ary indrindrindra fitaovana mahafaty olona zany dia tsy ekena
zaly dia miaro ny solon'olombelona hatramin'ny voakatra dia anatin'ny fiarovana solon'olombelona koa ny anaovan'io politika ekonomika dia ho hitanareo fa tena hanova ny rafitra ny ekonomia, hanova fototry ny ekonomia izay iainantsika izao. Fa mandrasa kely satria mamarana azy dia oka aloha fa manjary sao dia varomoaka no voarainareo fa aloha tena fitailay tena varomasaka. Izay ngamba ny androany dia mankasitraka anareo tonga eo ahako fa dia izao teniko aminareo. Zay zany ny omeko dia aza anaovana caricature indray resy sarcasme. Alao mba atao mahitsy ilay resaka. Ny bibikely tena hoe hitako modely dia ny vitsika. Satria fa manina ny vitsika? Izy zany afaka mibata sakafo na entana 50 mihoatra ny lanjany. Izy manaraka amin'ny baikony mitarika azy dia manao lara-manjoy tokana ao aoriana. Mety misy ihany indraindray miala kely amin'ilay lalana fa verina ihany izay ny endrika. Raha ihany ny sefo dia nilay koa zay, raha ihany ny sefo dia ny filoam-panjakana. Dia izay toromarika sy baikomena dia ranay ohatra ny vitsika lara-manjoy. Dia zao koa nefa n'ilay izy dia vitsika mavata be mabata be satria maneno satria ny vavany no tsy manatana izy dia vavany no tana tsy afaka mikely zany hoe miasa pahanginana. Dia aloha zay hiasa pahanginana satria miteny zay tsy keraina, tsy miteny zay opaina, miasa zay fakafakaina, tsy miasa zay ozonina. Dia aleonay ara miasa pahanginana makasitraka eto. Ino moa ny resaka izay nataon'ny Praiministra ankehitriny rehefa nitafa tamin'ny mpanao gazety. Fa ny Praiministra teo aloha Andriamatoa Jean Ravelinarivo kosa dia tonga eto Madagasikara. Nigadona teto Madagasikara ny Praiministra teo aloha Ravelinarivo Jean, izy izay nipetraka tany ivelany nandritra ny 4 taona sy 2 volana. Nanambara moa ity Andriamatoa Praiministra teo aloha ity ny hoe mbola tsy hiteny zavatra betsaka hoy izy fa manome fotoana ny malagasy hanaovako fanambarana ny eritreritro sy ny zava-misy eto Madagasikara. Ary nanandeha tany ary ny tenako dia aty Madagasikara ihany ny fiainanay hoy hafatra izay nambarany Praiministra teo aloha Andriamatoa Jean Ravelinarivo. Ho tapahany mpiasan'ny jirama ny jiro sy rano raha hampitso, hanapaka ny jiro sy rano ny mpiasan'ny jirama raha hampitso ary hampitsahatra ny service zero hoy ny mpitarika ny syndicat ny mpiasan'ny jirama ny androany. Nilaza izy fa tsy mandray baiko avy amin'ny ireo mpitantana rehetra ary tsy misy intsony ihany koa ny fampiraharahana aorian'ny androany. Mbola mitaky ny fialan'ny Desero ny Wes izy ireo ary mbola mitsipaka ilay sata vaovaon'ny jirama ka mitaky ny fanafanana izany. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia makasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy. Zay fa tsy halavany resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.